fanomboana manano sarotra. Izany no diniantsika indray amin'ity maraina ny alatsinainy ity anasana anao ampitiavana. Miaraba antsika rehetrarehetra tafahoana somatsara amin'izao maraina izao. Ny faniriana dia ingany ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba tsy hasaraka amintsika mandrakariva manomboka isaoka mandritra ny tontolo andro izay diavinao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny tombon'andro fahavelomana izay mbola omenao ny tsirairay avy, ka afaka miaona amin'ny alalan'ity fandaharana ity zahay. Mamela Tompo ny tsy fantanteranay rehetra, dia io izay mba ho afa-pahotana ary sasao zahay ho afa-keloka. Ankehitriny ary raha andinika ny teninao zahay, dia ampitoery ao tenatinay Tompo ilay fanaina masina, ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy mampianatra, ary ilay fanahy mandresy lahatra anay, ka tsy verina avy any aminao foana ny tena tsy nitondra soa ny tsirairay avy. Dia mitahiny mpiaino marobe manaraka izao fandarana izao. Anaran'i Jesosy. Amen. Fanomboana manano sarotra. Ny andininy natao tadidina dia amin'ny Exodus 5 somary lavalava ihany ilay izy, kanefa dia ezahantsika ihany mba averimberina mba ho ambava izany. Exodus 5 ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa manao hoe ary rehefa afaka izany, Mose sy Arao dia nakao amin'ny Arona dia nakao amin'ny Farao ka nanao taminy hoe izao lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any nifitra. Fa hoy Farao, iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Izany no andinina atao tadidina, manintana anao mba merimberina hianatra antsara an'izany. Le mpiara-midinika namana, fanomboana manano sarotra ny dinidinikintsika androany. Azo inona fa efa fantatry Mosesy hatrany am-piandohana ny asarotry ny asa napidreketin'Andriamanitra azy. Tena maro zany, tsy mora le asa. Efa hatrany am-boalohany no fantatry Mosesy fa ho sarotra ity asa ity. Ka zao no zavatra nitranga ary andeha jerevantsika ny ao amin'ny Exodus 5:1-3. Hoy izy hoe, ary hoy izy roalahy, Andriamanitry ny Hebreo efa niaona taminay, ka traranjotra ianao. Aoka andeha alalaka telohana ny nefitra izay hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Fa andrao izy hamely anay amin'ny arety mandringana na amin'ny zavatra. Misy teny mahafinaritra feno fanajana nataon'ilay Tompon'Andriamanitra reto tamin'ny Farao. Hoy izy hoe, ho traranjotra ianao. Fanajana izany. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanana izay fahaizana mifanaja. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mahay manaja olona. Hitantsika tsara fa talohan'ny nandehanany Mose sy Arona tao amin'ny Farao dia namory ireo loholona sy ny vahoaka Israely izy ireo ka nilaza taminy izay nataon'Andriamanitra taminy. Ary naneho ny famantarana izay nasehon'Andriamanitra taminy. Ary voka dia izao, natoky ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Nanaiky fa nanafaka azy tokoa Andriamanitra. No voalaza eo amin'ny 2 amin'ny Exodus 2:1-9. Dia lasa nandeha Mose sy Arona ka nitsanga teo amin'ny loholon'ny zanak'Israely rehetra. Dia nolazainy Arona ny teny rehetra izay efa nolazainy Jehovah tamin'ny Mosesy, sady nataony teo amason'ny olona ny famantarana. Dia niny ny olona. Ary rehefa reny fa Jehovah no namanga ny zanak'Israely ka efa nitsinjo ny fahoriana, dia niondrika izy ka nikohoka. Faly ny vahoaka, faly izy ireo. Kanefa taoriana izay nankanisan'i Mosesy tao amin'ny mpanjakana Egyptianina sy ny tonan'ny fitakian'Andriamanitra zay, dia niova ndray toejavatra, atao niaratsy
izany toejavatra zany satria inona ny zavatra nitranga ny tombo ny fahoriana izy ireo, ny anavezatra sy ny asatra ny asa fanompoana isan'andro ary tena mpangaina azy zao ho malaina izy ireo ary tena mafisina kokoa ny fanompoana ary ny vokatra ny toejavatra zany fantatsika tsara fa tsy faly indray ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto satria hitantsika tsara fa no ampangan'ny Farao indray hoe malaina ireo, tsy vonona ny asa izy ireo ary de nampitomboana indray ny fanompoana zao ny amin'ny 10 de nivoaka ny mpampiasa ny olona tamin'ny mba mimpifehy azy ka nanao tamin'ny olona hoe izao lazain'i Jehova, izao tsy mba manome mololo anareo intsony fa mandehana ianareo ka manangona mololo any amin'izay ahitanareo satria tsy ahena ny fanompoana na de kely akory azy. De ny elerany tany Egypta rehetra ny olona mba hifaky vodivary sy olona mololo ary ny mpampiasa nanondona azy ka nanao hoe vitao ny asanao areo izay anjara fanompoana isan'andro tahaka ny fonom-bola nisy mololo any. Tena ny tombo ny fampahoriana, ny tombo ny andraikitra vokatra ny toejavatra zany tsy faly tamin'ny Mosesy sy Arona ireto vahoaka an'Andriamanitra reto ary de ny fanditra anga hoy izy ireo andeha ho jerevantsika ny voalazany eo amin'ny 10 ary hitan'ny mpiheny anak'Israely fa efa azon-doza izy no nanaovana hoe tsy ahenanareo ny isan'ny borikinareo amin'ny anjara fanompoana isan'andro ary izy ireo de niona tamin'ny Mosesy sy Arona ary nijanona ny andry azy raha avy tany amin'ny Farao izy de hoy izy tamin'izy roalahy Jehova ny hijery sy tsara anareo satria efa nataonareo magnidy loatra magnidy hoditra tena trean'ny Farao sy ny trean'ny mpanompony izahay ka nasinareo sabatra eo an-tanany hamonoany anay. Toy ny hoe nanozona any Mosesy sy Arona reto vahoaka reto. Hitantsika tsara mpiara-midinika namana tsy sarotra ny mahita ny antony natezitra an'ireto lohan'ny Israely tamin'ny Mosesy ka nihevitra azy ireo nihevitra ny Mosesy sy Arona fa toy ny hoe mandainga i Mosesy sy Arona. Ry mpiara-midinika namana tena niatrika olana tamin'ireto vahoaka an'Andriamanitra teto i Mosesy sy Arona, tena niatrika olana izy ireo. Nihevitra mantsy ireto vahoaka an'Andriamanitra reto fa anafaka azy amin'ny Egyptianina i Mosesy fa tsy hisy fahasarotana intsony amin'ny fiainana. Tsy izany anefa no mitranga. Ry mpiara-midinika namana, tsy moramora no manomboka zavatra anankiray. Na inona zavatra ataonao fanombohana dia tsy mora velively. Kanefa ny fanombohana kosa dia fitahiana ary tena marina fa mafy no nahazo amin'ny Mosesy, marina fa tena sarotra no nahazo reto vahoaka an'Andriamanitra nampitomboana amin'ny fanombohana. Kanefa ny azo antoka fitahiana ny ao ambadika ireny toejavatra rehetrarehetra ireny. Zay no mahatonga ny Davida ilaza manao hoe eny fa na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza aho, tsy matahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ry mpiara-midinika namana, androany ary mety misy zavatsarotra lalovanao, aza atao makivy ianao zany. Mety misy fizahantahitra mamay eo anoloanao, aza atao mampitanondrika anao izany. Fa matoky fa Andriamanitra tsy miova, ny Andriamanitsika ka raha nitantana ny vahoaka an'Andriamanitra izy tamin'izany fotoana izany dia azo antoka fa hitantana ny fiainanao izy androany. Ndeha hoentsika ambavaka izany tenidinika izany. Andriamanitra rainay eo, Andriamanitra mahafantatra ny androany, mahafantatra ny rampitso ny fiainanay ianao satria efa fantatrao ny fiainanay tamin'ny lasa rehetra, tsy miova ianao. Mety handalo zavatsarotra ihany koa ny fiainanay androany, ampio izay Andriamanitra atoky anao. Esory ambavanay ny fimonomononona sy mety fanomezan-tsiny maro samihafa, vaoka kosa hipolotro ambavanay ny fanantenana sy ny finoana sy ny fahatokiana anao. Dia mitantana anay amin'izay rehetra ataonay androany, omeo anay ny fahasalamana, omeo anay ny hery azonay matanteraka ny asa atanterahanay amin'ity tontolo andro ity. Dia nivavaka tononona sy agnatana amin'ny anaran'i Jesosy Reriany. Amen.